Dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirezatsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao sy andraisantsika ny toromarika indrindra amin'izao andro farany izay isehoan'ny loza maro isan-karazany izao. Mialohan'ny zavatra rehetra hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray eo dia mbola misaotra ny mandrakariva izay satria fantatra efa Andriamanitra be fitiavana, tsy mahafoy anay ianao ary mitantana anay amin'ny tananao ankavanana mba tonga anay hizotra araka ny fiapetra rehetra izay apetraka ao, satria tsapanay tokoa fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany ary tsy maharitra ny fiainana ety amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy tianao ny fikiranay amin'ny zavatra ho levina ary tsy tianao koa ny hahatonga anay ao anatin'ny fahakiviana manoloana ny faharatsiana izay mitranga, loza maro isan-karazany izay matety mpiavy izay tsy ahitam-bahaolana. Misy ny teninao izay manorotra lalana mampanantena fahasambarana sy fiadanana. Angatahany aminao dia ny fanahinao masina no loka hiasa ty anatinay mba ahafahanay misikitra aminao mandrakariva ka tonga anay hanana fanantenana ny amin'ny farany. Teninao rehetra izay ho raisin'Andria amin'ity andro amin'ity dia hitondra vahaolana ary hitondra valim-bavaka ho anay tsirairay avy. Dia mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Valy miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manomana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Mbola miresaka ny andro fanavotana isika. Raha fitenina amin'ny teny tsotra dia ao anatin'ny andro fanavotan'Andriamanitra isika izao, satria nipisorona be Jesosy dia ao amin'ny hevitra masina indrindra ny an-danitra. Tsy mitsanganao izy raha tsy tonga ny fataberana ity izao tontolo izao ity ary mandritra ny fiam-potoana hijanonany ao dia misy ny hafatra tiany ampitaina ho an'ny mponina rehetra amin'ny tany mihitsy, indrindra ho an'ny mpivavaka dia ny fampahoritena na ny fifadikanana na ny fivavahana marina na ny fiverenana amin'ny sabata izay tsy fomba hivelany akory fa tena fiainana tokony hiainany vahoaka an'Andriamanitra mandra-piavan'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Joela toko 2 ny janonantsika dia hiverenantsika jerevana ny votoatin'ny fifadikanana, satria araka ny nambarantsika hoe raha miditra ny fifadikanana matoa fadiana ny zavatra anankiray dia ratsy izay, ary izany indrindra no adiadintsika mba hahatonga antsika hahatakatra ny tombam-bida ny fivavahana, satria nandraisan'ny olona ny fivavahana amin'izao vanim-potoana izao dia fomba tanterahana amin'ny andro anankiray voatendry fotsiny fa ny fivavahana tokony hivadika ho fiainana mihitsy. Ka raha vao miresaka hoe fivavahana dia hatreto izany dia tsy efa misaraka amin'ny fifadikanana sy fitandremana ny sabata, ilay zavatra nomen'Andriamanitra tao anatin'ny sabata iny lasa fitsipy-pitondran-tena tokony hiainan'ny olona. Joela toko 2 12 ka hatramin'ny 9 hiverenantsika kely dia hijeritsika na dia fandresahantsika tany aloha be tany azy resaka mahakasika ny fifadikanana mba ho tsapantsika hoe ahoana ny fomba hiainana n'izany fifadikanana mandra-piavan'i Kristy izany, fa tsy le fomba hivelany izay tanterahan'ny olona. Ary ny antony mahatonga ny olona hiditra amin'ny fifadikanana dia diso ara-tsoratra masina ny anaran'i Jesosy. Ko na dia ankehitriny aza ho Jehovah miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanana sy ny fitonaniana ary ny fitarainana. Ny 12 dia mamaritra famaritana ny atao hoe fifadikanana dia ny fiverenana amin'ny Jehovah amin'ny fo rehetra, tsy amin'ny andro ray
fa zany fiverenana amin'ny Jehovah zany de fifikirana amin'ny andro manalina tena fiainana mihitsy tokony iainan'ny olona ary mila zany azy amin'ny fivadikanana sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Kanefa tsika nresaka vao miditra amin'ny hoe fivadikanana sy ny fitomanina sy ny fitarainana raha ny bokon'ny Joela fotsiny de nisy ny lozananjo ary misy ny fitarainana noho izany. Zay anankiray misy indray ny loza hanjo manambana fiantsonana ny olona hibebaka ary zay le fiainana anatin'ny fivadikanana. Ny fiverenana tanteraka amin'Andriamanitra fahatsapan-tena mihitsy fa diso nisy lalana diso zay nizorana. Ary raha mijery ny Isaia 40:10 tsika de Andriamanitra tsy manameloka akory fa manambara amin'ny olona ny fahotaniny mba tsy hatonga ny olona andeha ampahazarana ny amin'ny heveriny fa fanompoam-pivavahana marina. Kanefa fanompoam-pivavahana feno fiatsaram-belatsihy tsy tena mifotsy latsaka anaty fa fiatsika ivelany araky ny fomba nataon'ny zanak'Israela. Tsy adalange ny zanak'Israela fantany tsara mihitsy ny fotoatin'ny fivadikanana ary ny zanak'Israely tsy atoro an'izany mihitsy hoe matoa izy miditra amin'ny fivadikanana de misy loza nanjona misy loza manambanao. Kanefa mbola tsy maty fa mbola misy fe-potoana iandrasan'Andriamanitra fanapahan-kevitry ny olona. Rehefa tapitra io fe-potoana io de tonga ny loza tany am-piandohana de tamin'ny fony rehetra mihitsy niverenany tamin'i Jehovah. Fa noho ny tateo aoriana de nataon'ny fomba ivelany. Izy tsy miverina tamin'i Jehovah, izy tsy mibebaka, izy tsy niala tamin'ny ratsy, kanefa izy ny fahadianana ny tafilambavosona niosondavenina. Ary zay ny afatra ny bokon'ny Joela. Ary ny bokon'ny Joela sika de manambara ny afatrafatr'Andriamanitra amin'izao andro farany hipoira ny loza izao satria nilaza mivonany amin'tsizy ny fanompoam-pivavahana. 17:10 sy 4:20 ary ny fonareo nitritriaro sy fazany fitafianareo ary miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra reo fa mamindra fo sy miantra izy maharo-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza. Io 17:10 io de mampiseho mihitsy hoe aza atao raha dikatsika tsotra, aza atao fomba ivelany le fifadiana fa ny fo tritriarina fa tsy ny fitafiana. Ary mbola veriny ihany miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra reo. Aseho ihany koa nefa ny toetran'Andriamanitra hoe mamindra fo sy miantra izy maharo-po sady be famindram-po manenina ny amin'ny loza. Zay porofo mitohaka amin'ny tenda ny zavatra nitranga tao am-ponina taon'ny Ninive, tanàna faran'izay ratsy, tanàna fatrapetraketraka, tanàna mpamonin'olona tafapaka tamin'i Jehovah kanefa tsy naringan'i Jehovah fa nilaza loza Jehovah tsy niatra. Fa rehefa todika tamin'Andriamanitra ny olona niala tamin'ny lalan'ny ratsiny naneniny Jehovah ozy ka tsy nahatonga loza tao amin'ny tanàna Ninive satria mamindra fo sy miantra izy. Ary zay ny tokony fikirantsika matoa mbola rehantsika ny afatra, tsy mbola te handringana antsika Andriamanitra, mbola tsy te hanafay antsika Andriamanitra, mbola manorotra lalana izy mba fahatsika mivoaka amin'le loza zay efa mananontanyna efa hiatra. Ary ny zavatra andrasany de trepo ao anaty hoe tena ny fo no tritriarina, zany hoe manenina tanteraka mihitsy araky ny voasoratra eo ambony hoe tena miverina amin'ny Jehovah amin'ny fitomanina sy ny fitarainana. Fandrao ozy mba hanenina ihany izy ka mila fitahina ao aoriana de fanatitra hoanina sy fanatitra hidina ho an'i Jehovah. Tsofi oziona ny andro maraka manamasiana andro fiavadikanana, ny tsofi fivoriana masina angoniny vahoaka manamasiana fiangonana voreo ny loholona angoniny ankizy madinika mpamizaza minono aoka mpapakatra hiala amin'ny hevitra aroka ny ampakarina hiala ao an-trano fandriana eo anelanelany lavarangana fidirana sy ny altarina aoka hitomaniny mpisorona ozy mpanao fanompoam-pivavahana ho an'i Jehovah ka hanao hoe hiantrao ny olonao Jehovah ary izavela ho latsa ny lovanao ka ho tapahany jentilisa ka nahoana natony any amin'ny firenena hoe
aiza zay andriamaniny afatrafatra apetraka izany araka ny resantsika hoe bokyny Joela dia afatry ny amin'ny andro farany angehiny ao anatin'ny andro fanavotantsika voasorotsorotra eo ny tokony toe-panahan'ny olona miaina ao anatin'izany fivavahana marina, fifatekanana marina, fiverenana amin'ny sabata marina ary fiverenana amin'ny Jehova marina. Ka eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay dia manao antso amin'ny olona tsofa eo zinany manjo marina na tonga antsika ny resaka hoe rehefa jerevana koa ny votoatin'ny Isaia 7:15 ao anatin'izao andro faran'izao dia tena toromarika ny amin'ny andro fanavotana. Inona ny zavatra ataon'ny olona amin'ny andro farany? Vavaka feno fihetsarambelatsy, fivavahana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fanitsakitsahana ny sabata. Amin'ny andro farany nisy onitra izany toe-javatra izany, tsy mbola mandringana nefa Jehova fa dia amerina amin'ny loniny satria ny zavatra tokony ho tsapantsika dia ity efa nyresahantsika teto. Matoa asaina mivavaka marina raha izay, matoa asaina mifadianana marina araka ny Isaia 7:15 izay tsy hafa fa matoa averina ho amin'ilay sabata dia famerenan'Andriamanitra ho amin'ny loniny ny fiadanana sy ny fahasambarana izay very tao amin'ny Saedeny tamina moronana any Adama sy Eva. Nazava isika teto hoe efa vonona teo daholo ange ny zavatra rehetra. Zay Andriamanitra vao namorona ny zanak'olombelona, tsy nisy zavatra nisahiranany, toerana nonenany efa tao, sakafo izay nohanina efa teo, ny hazavana efa teo, fiadanana tanteraka. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra fefa vita ka ampy hahatonga fiadanana ho an'ny zanak'izy, ho an'ny Adama sy Eva, noforonony amin'izay i Adama sy Eva. Ary io ny andro fafitonana ny loran'i Jehova teo anatrehany Adama sy Eva ny zavatra rehetra nohariany araka ny teniny hoe manjaka amin'ny zavaboary. Ary mibaiky nomenany Adama tamin'izany dia hoe hiasa sy hitandrina ny Saedena araka ny hevim-panahy dia hoe hikajy tsy ho simba ny fiadanana izay natolotr'Andriamanitra azy. Ka matoa asaina averina ho amin'izay sabata izay, te amerina n'izay fiadanana efa rava, fitsarana efa rava izay. Ary araka ny resahantsika ny Genesis 2 dia tena lalan'ny fifadikanana ange araka ny resahantsika tamin'ny farany hoe ny fifadikanana tsara indrindra dia tsy misy afa-tsy ny fihinan-kanina, fa mifady ny sakafo tsy fihinana fa mihinana ny sakafo mahavelona. Zay ny tsy tsapan'ny olona. Ny olona mifady anina fotsiny izao fa tsy tsapan'izany hoe ahoana ny fomba ahafahako tsy mihinana ny zavatra tsy fihinana, ny famelako an'iny fa amin'ny alalan'ny fihinanako ny zavatra mahavelona. Genesis 2:5-7 no mamaritra tena fifadikanana mihitsy. Ary Jehova Andriamanitra nandidy andralelaka nanao hoe ny azo rehetra misady azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia azo hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Fifadikanana matoa antsoina ozytsika dia misy loza mitatao tsy miatra. Inona le loza mitatao? Ny fahafatesana. Raha mihinana ny voan'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, mba hahatonga n'ilay fahafatesana tsy ho tonga, ny tokony ataony dia mihinana ny voan'ilay azonainy. Tsy izay nefa ny zavatra mitranga, fa ny sakafo tsy fihinana nohaniny, fa ny sakafo fihinana tsy nohaniny, nefa madika ilay izy. Ary zay koa ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao eo amin'ny sehatra ara-panahy, ilay zavatra ratsy andraran'Andriamanitra ataon'ny olona. Inona le ratsy? Mazava be ny Isaia 7:15, mazava be ny amin'ny andro fanavotana ao anatin'ny fampahoritany. Fifadikanana tsy izy ratsy, fivavahana tsy izy ratsy, fitandremana ny sabata, fanitsakitsahana ny sabata ratsy. Inona ny tokony atao raha te hiverina ho amin'ny fiadanana? Miverina, mahatsiaro famoronana didin'Andriamanitra,
sy ny zavatra natolotr'Andriamanitra ny zanak'olombelona tamin'ny andro fafito, vonona daholo ny zavatra rehetra. Ary amin'izao vanim-potoana izao mbola tena mametoky Andriamanitra, mbola vonona daholo ny zavatra rehetra, ampy azahoantsika antoka ny fiadanana sy ny fahasambarana raha toa ka tapa-kevitra verina amin'Andriamanitra tsika. Fifadikanana osintsika tsy ataotao foana fa misy antony manokana. Raha hijeritsika ny Deutéronomia toko 7 ny zavatra nisy de ty mampiseho ny fifadikanana nataon'i Mosesy. Hojerevantsika izy io satria sy tomantsika lesona de andeha tsika hijery hatrany amin'ny testamenta vaovao mba hatsapahantsika hoe fiainana angery olona ny fifadikanana, tsy andro tendrena amin'ny andro voatokana fotsiny. Raha miditra amin'ny fifadikanana tokony hatsapa tanteraka mihitsy fa misy loza mitatao ao, vokatry ny fahotana. Fa rehefa tapa-kevitra hiverina amin'i Jehova hibebaka de manenina ny amin'ny loza Jehova satria mamindra fo sy miantra izy de tsy mahatanteraka loza, tonga ny fiadanana. Aty amin'ny Deutéronomia toko 7 efa hiditra ny Jordan ny zanak'Israely. Ary eo amin'ny 15 ny zavatra ambaran'ny Jehova mianoro Israely io, ianao zao izy de efa hita ny Jordan hiditra ao amin'ny tany ka handresy firenena samihafa zay lehibe sy mahery noho ianao, sy afaka tanàna lehibe zay misy manta manakatry ny lanitra, de firenena lehibe sady olona lava de taranak'Anatita zay tsy fantatrao sady efa renao ny lazany hoe iza no mahajany eo aloha amin'ny taranak'Anaka. Koa fantatrao anio fa Jehova Andriamanitra io efa andeha hita eo alohanao taka ny avy mandevina, ka izy no andringana azy sy ampetry azy eo alohanao ka androka azy ianao ka andringana azy faingana arak'izay nolazain'i Jehova taminao. Efa diva hiditra ny epitan'ny Jordan ny zanak'Israely teto. Fantatritsika fa raha niala tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, ny tanjona kendrena de ho any amin'ny tany Kanana. Ranomasina roa tsy maintsy epitany. Mbola hojerevantsika aoriana kely eo. Ranomasina mena voalohany indrindra epitany ny zanak'Israely. Ary rehefa tafapita ny ranomasina mena izy, no mena ny didy sy ny lalàna. Ary tao ny hiditra an-tsehatra Mosesy tamin'ny alalan'ny fifadikanana zay hotsarovantsika. Fa Mosesy moa tsy tonga tany amin'ny tany Kanana fa Josoa no nitendrena nitondra ny zanak'Israely epitany ny Jordan indray. Ary mba hahatonga azy hiditra ao amin'ny tany Kanana. Kanefa zay le fivezivezena tao amin'ny hevitra zay de fantatritsika tsara fa nandritra ny 40 taona. Misy antony zay 40 taona zay fanamboarana, fanefena mba hatonga ny zanak'Israely ho voataiza ho tena olombo fidin'Andriamanitra, makato ny tenin'Andriamanitra satria tao amin'iny dia naingany tao amin'ny tany Egypta teo amin'ny tany Kanana iny no nanomezana azy ny fitsipim-pitondratena rehetra, ny didy, ny lalàna, ny fitsipika tokony iainany hahavelona azy rehefa tafiditra ao amin'ny tany Kanana. Nampatsiarovana ny zanak'Israely zany mbola tsy tonga any amin'ny tany Kanana izy epitan'ny Jordan, de nampatsiarovana azy ny fahadisoana nataony teo aloha. De raisitsika de eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 12 tsarovo izy ka azadinonao nampatezeranao an' Jehova Andriamanitra ao tany anefitra, eny hatramin'ny andro ny alanao tany amin'ny tany Egypta ka hatramin'ny nahatongavanareo teto amin'ity tany ity, de mbola niodina tamin'i Jehova ihany ianareo. Na de tany Horeba aza de nampatezitra an' Jehova ianareo, de tezitra taminareo izy ka saika andringana anareo. Tadidiotsika zay zavatra nisy tamin'ny lalina nitondrana ny zanak'Israely. Sasatra ny niodina tamin'i Jehova ny zanak'Israely
ararak io teny io de hoe saika anandringana azy zay le loza mitatao. Inona nefa ny fepetra nataony Mosesy tamin'izay vanim-potoan'izay 15 raha niakatra tao tendrombohitra ozy andray ny vato fisaka tamin'le voalohany io zay nandehanan'ny Mosesy aka ny vato fisaka tany atendrombohitra Sinay aka ny lalàna de mitantara Mosesy raha niakatra tao tendrombohitra ozy andray ny vato fisaka de ny vato fisaka zay nisy ny fanekenana nataon'i Jehovah taminareo ka nitoetra 70 andro sy 70 alina tao tendrombohitra sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano. Misy antony manokana izy io, fifadikanina mandritra ny 70 andro sy 70 alina tamin'ny voalohany niakatra tany tendrombohitra Mosesy aka ny vato fisaka. Fa rehefa mahay mandinika tsara ny soratra masintsika de mahita fa matoa miditra amin'ny fifadikanina ozy sika de misy loza mitatao. Ary jerevantsika amin'izany hoe tena nisy antony manokana Mosesy matoa niditra tamin'ny fifadikanina satria sasatra niodana reto zanak'Israely reto tamin'ny lalina zay nitondrany Jehovah azy ary impinoany Jehovah ny saika andringana azy teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Kanefa de zao noho ny amin'ny Mosesy zay mpanalalana de namindra fo Andriamanitra ary tsy nandringana ny zanak'Israely ary nanorotra lalana izy de ny fanomanana le didy sy ny lalàna sy ny fitsipika satria matoa nomena ny didy de fitsipy mpitondran-tena tokony hiainana izy iny ary ny didy tsy natao an'ny olona marina akory araka ny tenin'ny Paoly apôstôly fa ny didy de natao ho an'ny olona zay mizotra amin'ny lalan-diso mba ho fanitsiana ny diany raha mijerytsika any amin'ny Timoty voalohany de zao voasoratra ao. Timoty voalohany toko voalohany 15 ka hatramin'ny 1:12 fa ny aton'ny didy ozy de fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana tsy mety tsara velatsia zay niviliany sasany ka nanio amin'ny tarifona izy de olona zay teo mpampianadalàna kanefa tsy fantany akory zay lazainy na zay tompony. Fitiavana ny antony didy fa ny tena antony lehibe tsy natao an'ny olona marina ary indraindray io amin'izao vanim-potoana zao de entina ireryhavana amin'ny fiverenana amin'ny odidin'Andriamanitra io entina izazahoana entina ilazana fa tena miavaka tsy mitovy amin'ny mpanota ary ny entina hanambarana ihany koa fa ho azy zay masina sy marina le didy fa tsy zay ny 15 nefa fantatsika ozy fa tsara ny lalàna raha entin'ny olona arak'izay antony ka fantany fa tsy ny olona marina ny nanaovana ny lalàna ozy fa ny mpandika lalàna sy ny manditra de ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota sy ny olona tsy manaja zay masina sy ny olona vetaveta ny mpanao ny mpamono ray sy ny mpamono reny sy ny mpamono olona mpijangajanga ny sodomita ny mpangalatra olona ny mpandainga ny mpianitsy to ary na inona na inona manohitra ny fampianarana tsy misy klemy araka ny filazantsara ny voninahitr'Andriamanitra. Finaritra zay natolotra ho adidy ny antony lalàna de tsy natao an'ny olona marina fa ho an'ny olona vetaveta saina ozy mpandika lalàna maditra tsy matahotra n'Andriamanitra ary zay no natonga ny Mosesy andray an'ilay didy satria ny didy zay nomena de ho any reto zanak'Israely vetaveta reto tsy matahotra n'Andriamanitra mpiodina lavo reto ary te handringa n'Andriamanitra kanefa nomena le didy amin'ny lafiny anankiray mba hahafantarany fa mpanota izy fa raha ohatra tsy mankatohan'le didy izy ka tsy miaiky tanteraka ny famarinan'le didy de tonga ny fandringanany de noho izay anton'izay na tonga ny Mosesy niakatra tany tendrombohitra ary ny zavatra nataon'ny Mosesy hoe raha niakatra tao tendrombohitra ozy andray ny vato fisaka de ny vato fisaka zay nisy ny fanekena nataon'i Jehovah taminareo ka nitoetra 70 andro sy 70 alina tao tendrombohitra sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano de nomen'i Jehovah ny vato fisaka roa ozy voasoratra ny fanondron'Andriamanitra ary teo aminy nisy ilay teny
rehetra no lazainy Jehova taminareo tao tendrombohitra tao amin'ny andro fivoriana ary no mitapitra ny 7 alina no miainy Jehova ny vato fisaka roa dia ilay nisy ny fanekena dia ho Jehova tamiko miainga ka midina faingana hiala ety ianao fefa nanao ratsy ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta efa nalaky ny vily ny ala tamin'ny lalina izay efa nasaiko nalehana izy ka nanao sarin-javatra anidina ho azy ny zavatra nitranga nararotiny le zanak'Israely tamin'ny vanim-potoana ny akaran'i Mosesy tao tendrombohitra Sinay no niodina tamin'i Jehova izy efa mononmonina ary le lalàna nentina satria tsy matahotra an'Andriamanitra izy mba merenana azy ao amin'ny loniny tsy niandry koa izy an'le lalàna zay tonga fa tonga dia niodina inona ny zavatra mitranga nefa ny 7:4 ary koa Jehova tamiko efa hitako ty fireneny ity fa indro olona mafiatrika izy avy aloha handringana azy aho ka vonoko ny anarany tsoeny ambany lanitra ary dia ataoko firenena mahery sy lehibe noho izy ianao tezitra Jehova vokatra izay fiodinana izay avy aloha handringana azy loza manambana tsy mbola tanteraka fanambara dia meloha mba hatsapany reto zanak'Israely reto fa io lozaka sain'i Jehova ho tanterahany io dia vokatra ny fiodinany ary raha mijerytsika any amin'ny Exodosy 4:30 dia ny tantara nananganana n'le ombilakely volamena raha tany tendrombohitra haka ny didy sy ny lalàna i Mosesy efa nifady any 70 andro sy 70 alina tao amin'izany tendrombohitra zany nentina le lalàna fa tsy naomby le fifadikan'ny Mosesy ve fa ny zavatra mitranga dia ny fiodinany zanak'Israely satria amin'ny lafiny anankiray Mosesy sady misolo-toerana ny zanak'Israely mitondra ny fitaraina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny lafiny anankiray solo-tenan'Andriamanitra eo anatrehan'ny zanak'Israely keo mitondra ny hafatra Jehova ho an'ny zanak'Israely inona nefa ny zavatra mitranga 9:7 aty amin'ny Exodosy 4:30 tamin'ile fifadikanana voalohany nataon'ny Mosesy ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy efa hitako io firenena io so indro firenena mafiatrika izy ko ankehitriny avy aloha hirehitra amin'ny fahatezerako ka ringako izy ka tonga anao firenena lehibe ao nampatsirovony zany tary amin'ny Deutéronome 7 nampatsirovony misy loza mitatao satria Mosesy nisolo-toerana ny zanak'Israely efa nifahadianina izy nanantena fa ampahorony tena ny reto zanak'Israely reto mandrapatonga ny lalàna ny didy sy ny fitsipika ary zay ny zavatra nisy tao aloha tao nasaina nanamasina ny tenany olona tsy araky ny tokony ho izy nefa ny zavatra tanterana ary ao anatin'izay fanamasinana ny tena zay ny zavatra nitakian'Andriamanitra dia zao fiomanana ny amin'ny fandraisana ny didy sy ny lalàna sy ny fitsipika fandinihan-tena fiverenana tanteraka amin'i Jehova vonona ankatoa ny teniny fa raha zany dia misy fandringanana ary nosoloan'ny Mosesy teny tao tendrombohitra tamin'ny alalan'ny fifadikanana 70 andro sy 70 alina fa saingy ny zavatra mitranga nefa dia zao niodina ny zanak'Israely nanambany Jehova loza mitatao ankehitriny avy aloha hirehitra amin'ny fahatezerako izy ka aringako fa tonga anao firenena lehibe aho inona nefa ny zavatra mitranga teo anatrehan'izay araka ny resahantsika hoe Mosesy ohatrany makatoerany mpisorona be eto satria amin'izao vanim-potoana andro faran'izao dia mpisorona be mitaraina ny feo tsy azo tononona amin'ny efitra masina indrindra mba hamindran'Andriamanitra fo ho an'ny olony mba tsy hahatonga fandringanana fa inona ny zavatra mitranga teto nisolovaikiny akalany Mosesy ny 1:12 ka hatramin'ny 7:12 fa Mosesy ny fona tamin'i Jehova Andriamanina ozy ka nanao hoe Jehova nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny tanàna mahery nahoana ny Egipta no avelanao ilaza hoe mba hitaloza nitondrany ireny nivoaka aminao ny azy any tendrombohitra sy andringanany azy
tso ambony tany miala amin'ny fahatezerana amindrehitra ka manenenany amin'ny loza izay anjon'ny olonao. Tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao izay niananao tamin'ny tenanao sy nilazanao hoe amaro ny taranaka-reo ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra. Ary zany tany rehetra nolazaiko izany dia omeko ny taranaka-reo ary izy andovizany mandrakizay. Ary Jehova dia nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy amelezana ny olona satria niaino ny feon'ny Mosesy izay nandeha nahitsy teo anatrehan'i Jehova. Kanefa tsy nijanona treo ilay tantara fa zay le loza nanambany izay inona ny zavatra nitranga. Verintsika re amin'ny Deutéronome 7 satria nampahatsiarovony Mosesy ny zanak'Israely melohany mpitany ny Jordana lalana zay niodina tady dionareo saika andringana anareo ange Jehova ozy. Nandiny 17 amin'ny Deutéronome 7 ary koa Jehova tamiko efa hitako ty fireneny ty fa indro olona mafiatoka avy alao andringana azy ka vonoko ny anarany tsoeny ambany lanitra ary dia ataoko firenena mahery sy lehibe noho izy ianao. Tonga le loza manambana fa tsy mbola tanteraka fa natao fotsiny ho reny zanak'Israely ho aringako reto. Nefa nihitatsika tary amin'ny Exodus 4:30 Mosesy ozy niodina ary amin'ny Exodus 9:1 fa Mosesy nifona tamin'i Jehova ary rehefa nifona tamin'i Jehova Mosesy 9:4 ary Jehova dia nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy amelezan'ny olona taty ny fanohy le tantara fa nanino Jehova nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy amelezana ny olona. Ny zavatra nisy dia ny Deutéronome 7 no mitantara azy mba hamaritatsika mazava tsara mihitsy ny zavatra misy hoe fiainana ny fifadikanina ary matoa tsona hifadianana misy loza mitatao ho aringako reto fa misy fitarainanao. Vokatra izay fitarainana izay mamindra fo Andriamanitra tsy mbola miatra ny loza fa manome ny teniny izy ho an'ny mpanompony ary mizaha toetra kosa ny olony rehefa aveo hoe ankatosa tsia. Fa ny zavatra hitantsika dia zao ny ainao amin'ny Mosesy Jehova dia tsy nahatonga ny loza fa inona no nahatonga n'le loza tsy tanteraka. Deutéronome 7 9:5 ka hatramin'ny 7 namarana antsika azy dia niodina osy eo le fifonan'ny Mosesy tary amin'ny Exodus 4:30 dia niodina ka nidina niala tamin'ny tendrombohitra raha mbola nirehitra afo izy ary nivady fisaka roa nisy ny fanekena dia tena tanakoroa ary nijery aka indro efa nanota tamin'i Jehova Andriamanitra reo ianareo ka nanao mbola kely anidina ho anareo nalaky ny vily ianareo niala tamin'ny lalina izay efa nasain'i Jehova naleha anareo dia niraisiko nivady fisaka roa ka nazerako avy teny amin'ny tanakoroa ho vakivaky teo masonareo. Dia ny 9:20 hatramin'ny 20 ary nenkohaka teo anatrehan'i Jehova 70 alina tahaka ilay teo ihany fanondroany io ka tsy nihinan-kanina na nisotro rano noho ny fahotanareo rehetra izay nataonareo tamin'ny nanaovanareo izay ratsy eo mason'i Jehova ka nampatezeranareo azy fa natahotra ny fahavinirana sy ny fahatezerana izay natezeran'i Jehova taminareo andringana anareo. Dia niaino ahy indray Jehova tamin'izany andro izany ary Jehova dia tezitra indrindra tamin'ny Arona ka saika nandevina azy dia nifona ho an'ny Arona koa tamin'izany andro izany ary noraisiko fahotanareo dia ilay ombilay kely izay nataonareo ka nidorako tamin'ny afo dia nitorotoroiko ty nimotra mitraniko mandram-pahatonga no madinika toy ny vovoka ary ny vovony dia nariko teo amin'ny renirano izay midina avy amin'ny tendrombohitra. Ny zavatra nisy izany dia niditra tamin'ny fifadikanana fanondroany 70 andro sy 70 alina indray Mosesy izay midika io le fifonana tary amin'ny Exodus 4:30 hoe fa Mosesy nifona tamin'i Jehova Andriamanina. Izany hoe raha ny Exodus 4:30 sy ny Deutéronome 7:12 misy fonana fiverenana amin'ny Jehova dia fiakofana eo anatrehan'i Jehova amin'ny alalan'ny fifadikanana
ary misy fandraisana fanapahan-kevitra de hitantsika amin'izany fa teto amin'ny Mosesy de nisy ny loza ny tatao fandriganana ny zanak'Israely kanefa tsy mbola niatra fa Mosesy ny solotoerana ny zanak'Israely de nitaraina tamin'i Jehovah tamin'ny alalan'ny fifadikanana izay midika fifonana 700 andro sy 700 alina ary inona ny zavatra nataony de voafitonao amin'ny 9 iovino fototra ny fifadikanana le ombilakely volamena zay nataony zanak'Israely le midika ota de sika isam-batan'olona samy manana ny ombilakely volamena tsikitsika zay tsy fotsika de ny fandikanana ny tenin'Andriamanitra fifadikanana tsy izy fivavahana tsy izy fa nitsakitsahana ny sabata tsy mety miverina ao amin'i Jehovah fomba ivelany zay no ombilantsika fa inona ny tokony atao niraisiko ny fahotanareo izy de lo ombilakely zay nataonareo nodorako tamin'ny afo tsy mbola levina tanteraka ny dorany tamin'ny afo rehefa aveo de nitorotorono dingana fahatelo nomontsomotrany mandrapatonga ho madinika taka vovoka mo ary tsy vitany io na nde mivovony azy na riny tany am'drenondrano tsy nasiana niangana na de nikely azy hatramin'ny vovopofony le zavatra efa nidorana ombilakely de nidorana de nimontsomotrana sy nitorotoronona de mandrapatonga no madinika taka ny vovoka ary le vovoka indray mbola narina teny am'drenondrano tsy nasina nisy niangana na de nikely azy zay ny fifadikanana marina ary ny zavatra nisy nefa kare amin'ny Exodus 4:3 de Jehovah nanenina ny amin'ny loza zay nikasaina namelezana ny olona rehefa vita zay fepitaon'izay tamin'ny alalan'ny Mosesy niaino amin'ny Mosesy Jehovah nanenina ny amin'ny loza Jehovah teo natrehany zany rehetrarehetra zany ary inona ny vokany ny 5:20 Deutéronome 7 ary ny ankohaka teo natrehany Jehovah nandritra ny 700 andro sy 700 alina zany satria efa nolazainy Jehovah fa handringana anareo izy de nifona tamin'i Jehovah ka nanao Jehovah tompo asa mandringana ny firenenao sy ny lovanao zay navotanao tamin'ny fahalebiazanao ka nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tanàna mahery tsaroviny mpanomponao de Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa za mijery miditra n'ity fireneny ity na ny aratsipa na ny fahotany fa ndreo zay monina amin'ny tany hitondranao anahiny nivoaka avy tany amin'ny tany anao hoe satria tsy hainy Jehovah ny tondra azy ho any amin'ny tany zay nolazainy taminy ary satria nankala azy izy de zany nitondrany azy nivoaka ahafaty azy teny hevitra kanefa ireo de firenenao sy lovanao zay nentinao nivoaka tamin'ny herinao lehibe sy ny sandronao nanindra de inona ny zavatra nisy namindra fo Jehovah nameriny indray le lalàna ditsy fitsipika ho averiny indray mandeha teo anatrehany zanak'Israely inona moa zavatra tiatsika asongadina fifadikanana 700 andro sy 700 alina midika inona zay fa misy fifandraisany fifadikanana 700 andro sy 700 alina indro Mosesy nataony Mosesy tsy navidiny telo izy rehefa nijerevana koa vanim-potoana nirenireneny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta nandritra ny 700 taona ny andro ray ozy nolazainy Jehovah solona taona ray zany hoe 700 taona tena androm-piaina ny zanak'Israely rehetra mandra-patafiditra azy eo amin'ny tany Kanana de ho jerevantsika mba hoentisika hamaritana ny fifadikanana ankasitrahan'i Jehovah tena fiainana mandritry ny tombon'androm-pahavelomana mandra-piavin'ny Kristy any amin'ny rao any lanitra raha ho tratra ny fahatongavan'ny Kristy tsika raha tsy mbola tonga Kristy fifadikanana mandra-piala ny aitsika fa tadidio mandrakariva misy loza amin'ny tatao enjady amintsika vokatry ny otatsika eo de miandro Jehovah manome ny didy sy ny lalàna izy mizaha toetratsika izy ankatosatsy mialanenina izy ka raha tapa-kevitritsika akatoa ny didy sy ny lalàna manenina ny amin'ny loza Jehovah tapa-kevitritsika tsy ankatoa ny didy sy ny lalàna de miatra ny loza voninahitra n'Andriamanitra rery any vavakisika
Sotranao Jehovandriamanitra ray no miteninao amin'ray izay tonga taminay manazava amin'ny antsipiriany ny zavatra andrasanao. Mety mbola manjavozavo mandrakariva vokatry ny fampianarana izay no raisinay mahakasika ny fifadikanana satria zatra loatra tena mifady anina ara-baky teny amin'ny andro ray voatondro fa zany hoe mifady anina fiainana zany tsy mbola nazatranay. Sotranao ny amin'ny fanazavana ny entinao rehetra kanefa mbola matoky fa manokatra ny saina mampanahy ny olonao ianao Tompo mba fantatra marina ny sitraponao dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy. Amen. Novelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva.